Fanabeazana kosa nisokatra ny 1 janoary lasa teo ary tsy farana raha tsy ny 2 volana febroary ny fandraisana ireo antota taratasy fisoratana anarana ho an'ireo kandida amin'ny fanadina-panjakana baccalauréat amin'ny taona 2012 ity. Nisy ny fanadihadiana natao makasika izay tanteran-dravaka Randriamanala sy mamirasoana ivo. Taratasy fisoratana anarana manodidina ny 5,000 no efa nalain'ireo kandida amin'ny fanadinana baccalauréat na ny kandida tolotra ny sekoly na ny kandida manolo-tena teto anivon'ny biraony ofisin'ny baccalauréat Antananarivo hatramin'ny sokafany fisoratana anarana ny 20 janoary lasa teo. Satria moa mbola misy ny fizaham-pahasalamana tsy maintsy atao dia mbola tsy misy aloha hatreto ireo fananatitra ny antota taratasy mikasika n'izay firotsana ho kandida amin'ny baccalauréat izay tonga teto anivon'ny Tifoibe ny ofisin'ny baccalauréat izay. Tamin'ny 20 janoary teo tokoa ny fisoratana anarana mikasika ny baccalauréat 2013 zany. Efa manomboka zany ny fizarana ny fiche d'inscription tsy miofa fa mitovy tamin'ny herintaona ihany ny sara-pisoratana anarana $100 ho an'ny ireo le mpiadina avy any amin'ny sekoly dia $5,000 ho an'ireo mpiadina miay tena zany na candidat libre ary $5,700 ho an'ireo mpiadina vahiny. Mazao azy fa amin'ny famelonana ny taratasy dia mila fandraisana andraikitry ny tsirairay avy indrindra fa ny mpiadina tokony fenomy tsara ny mikasika ny anarana sy ny mikasika azy manontolo mba tsy hisy diso le izy satria indraindray tonga aty aminay ny fiche d'inscription mbola misy zavatra tsy ampy ao dia voatery averina indray ary indrindrandrindra zany hoe zana ho tafaverina alohan'ny 22 février ny fiche d'inscription. Nisy fiovana kely teo amin'ny data ny fanadinana baccalauréat amin'ity taona ity satria ny fanadinana an-tsoratra ho an'ireo nisafidy ny sokajy teknika et teknôlôjia dia mandeha aloha ary ho tanterahana ny 12 ka hatramin'ny 14 aogositra 2024 ary toy ny 15 aogositra 2024 ary ny fanadinana an-tsoratra ho an'ny sokajy ankapobeny sy ny ampahany faharoa ho an'ny sokajy teknika sy teknôlôjia dia ho tanterahana ny 19 ka hatramin'ny 13 aogositra 2024. Amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny farany volana May moa no manomboka ny fanadinana ara-panatanjahantena ho an'ireo izay efa nisafidiny anao ny fanadinana ara-batana ka tojo ny fahasamponana tampoka amin'ny fotoana akaiky ny fanadinana dia misy ny fepetra manokana raisina ho azy ireny. Atoa nefa ny fotoana anaovana fanadinana EPS pratika misy fahasamponana zany hoe misy aretina na misy fahafahana manao izy io ka vao marin'ny mpitsabo ara-dalàna dia tokony amin'ny fotoana io no entina ny antota taratasy fa tsy miandry akory amin'ny fotoana anaovana ny fanadinana an-tsoratra. Entina ny amin'ny toerana tokony hiadinana zany. Ohatra zany hoe any Mahamasina izy no tokony hiadina dia any izy mitondra an'ilay antota taratasy manamarina ny tsy fahafahany manao an'ilay preuve pratique zany. Itoy hatramin'ny 12 volana febroary ho avy izao moa ny fandraisana ny antota taratasy fisoratana anarana ho an'ireo kandida avy amin'ireo faritra 4 izay adidiny ny foibe ny ofisin'ny baccalauréat eto Antananarivo dia ny faritra Nalamanga, Vakinankaratra, Itasy ary Bonglava.